Manonona ny fahasoavan'ny tompo hatrany amintsika rehetra. Manohy ny fanampim-panazavana isika ary ihany koa à partir ny demandenareo MP izany fanazavana sosokevitra ary hitako hoe important amin'ny fifampizarana dia mahatonga ahy sy manosika ahy manao vidéo fohy hitondrantsika fanazavana ny amin'ny soratra masina sy ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Tamin'ny farany teo isika dia niresaka ny batisa ranobe, batisa ranokely nazavaintsika tao anatin'izany fa ny batisa ranokely dia ilay endrika testameta taloha ny herin'ny lalàna izay tsy nahatanteraka. Izay no nazavaintsika tao anaty vidéo sary sy feo. Ny batisa ranobe kosa dia ilay fahasoavana herin'ny filazoan-tsara Jesosy Kristy, fitiavan'Andriamanitra maimaimpoana nanomezany ny zanan'ilay tokana teo amin'ny hazo fijaliana, dia ny mpino izay immergé tao anatin'ny herin'ny lalàna, izay no manome endrika batisa ranokely testameta taloha. Isika mpino izay immergé tao anatin'ny herin'ny filazoan-tsara Jesosy Kristy testameta vaovao, izay kosa no endrika batisa ranobe. Mazava iny tsy asiantsika adihevitra fa avelantsika hiaditra hevitra amin'izay izay tia miadihevitra amin'ny fisainany sy ny fieritreretany rehetra hoe ranobe, ranokely, fatran-drano sy batisan-jaza, batisa rony-dehibe sy ohatran'izany. Manohy ny fanampim-panazavana ary isika atao anatin'ity sary sy feo ity ny batisan'ny fanahy masina sy ny afo izay demandy avy aminareo ihany koa tany amin'ny afatra miafina MP izany. Tiako ny manamarika amintsika rehefa nazavaiko teto fa ny batisa dia nanaovako fanoharana ohatra ahafahantsika mandray ny hevitry ny soratra masina, dia nanaovako fanoharana tamin'izany tany anaty vidéo fa rehefa maka comprimé anankiray ianao, ny olona anankiray ohatra hoe efferalgan na calcium na comprimé tahaka an'izany effervescent no resaka eto dia alefanao anaty rano dia miempo iny, mitsonika iny, dia misy fifangaroana levona tanteraka ao anatin'ilay rano ilay comprimé, tsy hitanao intsony ny maha-comprimé azy, dia misy an'ilay fifangaroana dia teraka ny tsiranoka vaovao, produit vaovao mitondra ho amin'ny vokatra fanasitranana, mitondra ho amin'ny vokatra ho fiovana any amin'ny fikendren'izay tompon'ilay médicament ilay fanafody ary ny amin'ny tanjona fifangaroana ho amin'ny vokatra fahasitranana na ho amin'ny vokatra mitondra heritsika sy herim-batana, calcium izany zavatra ohatran'izany. Izay ilay comprimé sy effervescent. Dia izay ohatra izay mihitsy no verenako tsindrina eto hoe ny batisa ihany koa izany. Raha miverina amintsika isika amin'ilay resaka hoe ranobe sy ranokely dia mamerina an'izay kisary efa notsindriko teto indray izay ny tenako ahafahako manasongadina ny herin'ny filazoan-tsara ny amin'ny hoe ny mpino immergé arendrika tahaka an'ilay comprimé effervescent ao anaty rano kely lalàna, izay ilay fifangaroana tonga olom-baovao izy amin'ny alalan'ny herin'ny lalàna na dia tsy tanteraka raha tsy mahatanteraka ny herin'ny lalàna, izay ilay batisa ranokely. Dia ohatran'izay koa hoe ny mpino immergé ao amin'ny herin'ny filazoan-tsara testameta vaovao manondro an' Jesosy Kristy, izay ilay batisa ranobe manome an'ilay endrika comprimé effervescence ihany izay fanazavantsika izay. Mazava ihany koa izay fa raha hiditra amin'izay isika ny amin'ny hoe batisan'ny fanahy masina sy ny afo dia mbola entiko amin'izay kisary métaphore ny comprimé effervescence izay ihany ianao ahafahanao manakatra ny herin'ny filazoan-tsara, mila voaray antsika sy fifampizarantsika tokony ho raisintsika ho fiainantsika. Ny mpino anankiray izay atao batisan'ny fanahy masina
atao batisan'ny afo izany. De tahaka n'ilay immersion, mpino iray tsy maintsy immerger ao anaty afo, ao anaty herin'ny fanahy masina. Dia raha maka ohatra vitsivitsy isika any anaty baiboly, ny zanak'Israely dia immerger izy tao anaty andriafo sy andrahoana, batisan'ny afo. Alleloia. Izy telo mirahalahy ihany koa, Sadraka, Mesaka, Abednego, dia immerger izy tao anaty afo laforo izay nafanana impito 7 fois plus nisy ny présence an Jesosy Kristy, ilay 4e personne divinité an'Andriamanitra tsy tao anatin'izay isa telo izay, Sadraka, Mesaka, Abednego. Ny isa telo ihany koa dia misy hevitala be ara-tsoratra masina. Immerger tao anatin'ilay afo izy telo mirahalahy, Sadraka, Mesaka, Abednego. Zay ihany koa dia manome sary métaphore ny batisan'ny afo. Misesy ihany koa rehefa notolona an'Andriamanitra ny didy 10 ny vato fisaka anankiroa izy tao amin'ny tendrombohitra Horeba, dia noentin'Andriamanitra niakatra tany amin'izany tendrombohitra izany dimensiona, manome endrika efitra ambony ihany koa. Rehefa nandalo ny antanatohatra izay nisiny Josoa mpitarintafika amin'izany vanim-potoana izany, dia immerger tao anatin'ny présence an'Andriamanitra tsy toy izy, Yahweh Elohim, zao Jehovah Andriamanitra reo dia afo. Nisy présence an'Andriamanitra tahaka ny lelafo, dia immerger tao i Mosesy izay vao afaka notolorana ny vato fisaka didy 10. Misy zava-panalalina be mila voasana ao anatin'izany, tsy zaraintsika eto satria zavatra tena sacré be zany, ary zavatra saripady be mihitsy ao anaty cercle fermé ianao sy ny fanahy masina. Immerger ao anatin'ny herin'ny fanahy masina ianao, dia maray zava-panahy ny amin'izany zavatra zaraintsika izany tsara ny tompo. De tahaka an'izay ihany koa ny mpino batisan'ny fanahy masina. Tanareo tsara ny mpianatra tao amin'ny hevitra ambony. Mahatsara anareo ozy Jesosy Kristy ny fialako, fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa ny hevitra izay dia tsy ho avy aminareo ilay fanahy masina anao batisanareo, immerger, ho immerger ao anatin'ny fanahy masina ianareo, tahaka an'ilay comprimé effervescence tao anaty rano, ahafahan'ny herin'ny filazantsara manapaka batisan'ny fanahy masina. Sy ny sisa be da be, toy izy ny fandalinanao, fa be dia be ny tranga mpahamarina tsoratra masina manasongadina an'izany ohateny, oham-panazavana zaraintsika izany batisan'ny fanahy masina sy ny afo. Zava-panahy ny resantsika ety am-pamaranana dia tiako ny manamarika amintsika fa tsy miresaka amin'ny olona ao anaty boîte de conserve sy ao anaty enveloppe papier cadeau ny tenako, fa mifampizara amin'ny olona nandray ny fanahy masina, olona miroso ho any amin'ny tanteraka, olona mangetaeta manana soafy ny ateraka indray na efa nateraka indray. Raha ianao ny afatra tianao Jesosy.